ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanirefana no iarabanantsika tratra ity zoma fa efatry ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havako dia ny filazantsaramasina araka ny Matio. Matio toko faefatra amby roapolo, Matio toko faefatra amby roapolo, ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny diny faha-iraika amby telopolo. Vakina amina ran'i Jesosy. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo. Fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafily iza dia hofitahany. Indro voalazako aminareo rahateo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy aza makany anareo. Indro ao amin'ny efitrano izy aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toerany faty dia any no iangonan'ny voromahery. Ary raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho hamaizina, ary ny volana tsy ahazava ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny henin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny fiainana rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe ao amin'ny rahona lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka anjeliny izy ary angoniny ireo olom-boafidy avy amin'ny fahazatany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiavian'ny tompo moa ry havako no na ny fiafaran'ny izao tontolo izao no asehony ity Matio toko faefatra amby roapolo ity. Tsy Matio ihany no tantara saika filazantsara sinoptika, Marka toko telo ambin'ny folo, Luka toko iraika amby roapolo dia samy mitantara ny fiavian'ny tompo. Misy voambolana mety ho maromaro no ilazany izany ataontsika hoe voamboa fiavian'ny tompo izany. Malagasy moa dia mampiasa ny teny hoe farandro. Farandro izany hoe faran'ny fotoana. Faran'ny fotoana toy ny hoe mijanona ny fotoana, mijanona ny andro. Izany hoe mijanona raha amin'ny malagasy dia ilay voambola hoe farandro dia toy ny manao hoe mijanona ny fotoana, tsy miposaka intsony io masoandro io, tsy hiodina intsony ny tany, izany hoe toy ny hoe mijanona ny zavatra rehetra. Ny Soatra Masina mampiasa voambolana indray hoe ny fiavian'ny tompo. Misy fangaro kely ihany izy io indraindray satria ilay fiavian'ny tompo dia tsy hoe fiverenana fandroany fa tena fahatongavana mihitsy. Marina fa hoe fiverenana fandroany ilay hoe efa tonga taty ambonin'ny tany Jesosy, tonga namonjy ny olona, tonga tamin'ny tafinofo, iny ilay resahantsika foana hoe adventus incarné, tonga ny tafinofo izy. Fa ho avy kosa ilay fiverenany amin'ny voninahitra adventus in gloria. Fa raha miteny hoe tsy tena hoe retour loatra ilay izy fa venu, izany hoe ilay tsy hoe amin'ilay endrika nahatongavany tamin'izay fotoan'izay izy, satria raha miteny hoe fiverenana dia ohatrany hoe izy tamin'ny roa arivo taona lasa, fa tena fahatongavana mikery mihitsy. Na dia fiverenana fandroana aloha dia endrika vaovao mihitsy no nahatongavan'i Jesosy, Jesosy mpanjaka, Jesosy hitsara, izay no hiverina asehony Luka toko faefatra amby roapolo. Dia misy manao hoe fiafarana izao tontolo izao. Eny mitovitovy amin'ny teny malagasy ihany io ny hoe fiafarana izao tontolo izao, hoe farandro na fiafaran'ny fotoana. Dia mitovitovy ihany hoe hijanona izao rehetra izao, tsy hoe fiantomboan-javatra vaovao ara ilay izy fa fiafarany ny zavatra anankiray. Ny tena voatsindry zany tsy ilay fiantomboana loatra fa ilay fiafarany izao zavatra hita maso rehetra izao, hoe hifarana, hisy epoka, hisy zavatra mifarana. Zay no nitsindriny Matio eto, tsy dia tena ilay fiantomboana ilay vaovao loatra
iny hitantsika ny amin'ny apokalypsy lay fiantomboany lay vaovao hoe zoaviny zavatra hitranga manarangagana kely koa Paoly eo am'izany ao amin'ny Korinthiana voaloha tonga de 10 hoe ivisy ny fitsanganan'ny tenany maty ho avy any amin'ny raha any lanitra Jesoa tsara ny velona sy ny maty fa izay tsindriny mateo dia tsy de tena lay vaovao loatra fa ilay fiafarany lay epoka amin'ny fiafarany zao zavatra hita maso rehetra zao. Ka raha ohatra ka miresaka zay fiafarany ny fotoana na fiafarany zao rehetra zao ary ity toko faefatra amby roapolo ity de manamarika lafin-javatra 2 na 3 ny andininy zay eto am-pelantanantsika Fozara Mofinaina. Ny fiavin'ny tompo dia misy lafin-javatra maro hijerena azy, misy dimension maro. Ny voalohany dia matetika ny hijerentsika azy dia lay ataontsika hoe dimension cosmique, zany hoe lay hoe rehefa ho avy ny tompo de isy lafin-javatra hitranga be de be izongozonana ny herin'ny lanitra iamaizina ny masoandro ny volana ho toy ny rà sy ny sisa rehetra dia ho amaizininy zao rehetra hisy horohorontany zay rehetra dia tena hitranga hoy Jesoa, hitranga zay rehetra zay mazava ho azy satria zay mafiafarany lay fotoana azy. Raha ohatra ka mijery na dia ataontsika hoe mijery amin'ny lafiny siantifika tsotra fotsiny zao ary sika dia ny siansa de milaza fa tsy mandà mihitsy ny hoe hifarany zao rehetra zao zao rehetra zao hoe ohatra hoe ny masoandro any de hitsahatra satria zavatra réaction nucléaire tsotra fotsiny hydrogène sy hélium fantatry ny tany an-tsekoly rehetra zany dia tsy mety hifarany io afaka zao tapitrisa taona na arak'izany miara-miaiky ny mpandinika rehetra fa misy farany ny fiposahan'ny masoandro, misy farany io fidikidinan'ny planeta amin'ny masoandro io, misy farany ny fidikidinan'ireo galaxie sy isan-karazany manodidina izao tontolo zao ary misy ara-mony hiteny mihitsy manao hoe ny Voie lactée dia ho atelin'ny Andromède, reo Andromède la galaxie lehibehibe kokoa noho ny Voie lactée dia mety ho atelin'ny Andromède galaxie ny Voie lactée be de be reo karazan-drazana ataontsika hoe vinavina zay hita etsero na mahita amina publication maro isan-karazany fa izay ny zava-dehibe dia ny siansa tsy mandà mihitsy ny hoe misy farany izo zavatra rehetra izao. Zay endrika hiafarany de misy be de be reo ataontsika hoe hypothèse isan-karazany fa ny baiboly any dia tsy bokina siansa ho mazava ho azy, tsy bokina siansa ny baiboly fa bokim-pinoana saingy bokim-pinoana miresaka ny zavatra hisy hitranga izy ka dia manazava hoe iozongozonina ny herin'ny lanitra ary hiraraka ny kintana raha miteny hoe miraraka ny kintana indrindra any amin'ny marika toko 17 dia mety tsy de tena voatery amin'ny lafiny ataontsika hoe lafiny ataontsika hoe cosmique loatra na ataontsika hoe amin'ny lafiny fizika hoe zavatra intoko hoe fa hiraraka ilay kintana mety tsy voatery amin'izay endrika izay fa mety amin'ny lafiny tsy hoe mety fa ny kintana moa tam'izany fotoana zany nge nivavahan'ny olona ny kintana nge nivavahany ny masoandro nivavahany ny volana nivavahany tamin'ny vanim-potoana zay ny poirany tony faminaniana tony ka raha miteny hoe niraraka ny kintana dia tsy voatery ho raisina arabaky teny fa hoe horava lay fanompo tsaraina lay sampy rehetra izay nitompony olona rehefa miveriny Jesoa de izao ho tsaraina ireo sampy tompon'ny olona reo tsinotsinony izy ireo hidaraboka amin'ny tany izay sampy karazana sampy da n'Andriamanitra maro samihafa zay nitompony olona tetỳ ambany masoandro de izao ho avy Jesoa hitsara azy reny ary hiraraka zany hoe ho rava avokoa ny karazana sampy rehetra zay nitompony olona rehefa am'izay fiafarany ny fotoana izay zany hoe tsy voatery ho jerena amin'ny lafiny ataontsika hoe cosmique izy io fa mety ho jerena amin'ny lafiny hoe ara-panahy mihitsy koa hoe dia rehefa ho avy ny tompo de izao tsisy hery intsony izay atohatra zany fahatongavan'ny tompo zany tsy misy hery zay azon'ny olona hianteherana intsony
am'izany fotoana fiavian'ny tompo zany fa hoe ampelantanan'ny tompo avokoa ny hery rehetra ary dia hidaraboka amy tany ny avinaviny olona, hidaraboka amy tany ny ampopon'ny olona, hidaraboka amy tany zay notompoin'ny olona, hidaraboka amy tany zay natakalon'ny olona n'Andriamanitra, dia hidaraboka amy tany ho tsinitsinina rehefa miverona am'izany fiaviany zany Jesosy. Ary dia izay no asehon'ny ity filazantsara zay eto ampelantanantsika ity. Fa tsy de am'izay lafiny ntsika hoe kosmika izay ihany fa raha mamaky tsara amy toko roapolo dia lafiny ara-panahy mihitsy arany betsaka hoe manahoana moa raha iverina ny tompo, de miverina ny tompo dia hitatsika amin'ny andininy fa telo amby roapolo manao hoe isy mpaminany sandoka, isy ho lany eo fahagagana sy famantarana maro, isy olom-boafidy voafitaka, isy tona hoe atsy Jesosy ary izy aty aminay izy dia izany zavatra dia anamarika ny fiavian'ny tompo fa mbola eo ambaravarana ny tompo izy raha mamaky ny marika tsika hoe tsy tena avy hatrany dia tonga ny tompo fa famantarana fa efa akaiky izy, zany hoe isy zavatra hitranga amin'ny ara-panahy hoe tsy hoe tsisy fivavahana intsony rehefa tonga ny tompo, rehefa akaiky ny fiavian'ny tompo, tsy hoe tsisy fivavahana intsony, mety vao mainky aza hisy firoborobona raha-pivavahana mihitsy fa tsy hoe tsisy intsony ny fivavahana fa hisy foana ny fivavahana, saingy fivavahana diso fivavahana izay miala amin'Andriamanitra, fivavahana izay mitona ny olona hiala am'ilay tena amin'Andriamanitra velona miala amy Jesosy. Ary isy karazam-pivavahana isantoka mihitsy manao hoe zay manana an' Jesosy, isy fifampitsarana raha-pivavahana hitranga rehefa akaiky zay faran'izay ny tompo eto, zany hoe isy zany de tena anizingizina mihitsy aty aminay Jesosy fa tsy any aminareo, aty aminay Jesosy fa tsy isy hitsangana mihitsy ary isy raha hoe ny filazan'ny Marka sy Luka zay eto, Marka sy Matteo mihitsy tena isy Kristy hitsangana mihitsy hoe za lay mpamonjy, za lay fiainana, zany hoe tsy hoe tsisy fivavahana intsony zany fa hiabetsaka ara ny fivavahana, hiabetsaka ny vavahana ary tsy vitany hoe hiabetsaka fa hiasimba lay fivavahana, hiasimba lay fiainam-panahy izy, miasimba ny ataony hoe fivavahana kristianina moa zany de efa isy Kristy sandoka itaonany olona hiala amin'Andriamanitra, itaonany olona hiala amin'ny Kristy, ary misy teny mihitsy hoe avia ty fa aty izy, ary izy fa aty, zany hoe isy olona hiezakazaka hitolotolo aty seroa hitady an'i Kristy, fa nadino tsiny lay fampianaran'i Kristy hoe na aiza angorona roa na telo aminaraka dia eo afovoany aho, ho adin'ny olona lay hoe Jesosy fanetretena, ho adin'ny olona rehefa naparana dia ho adin'ny olona ny filazantsara lay milaza hoe Jesosy fiainana, Jesosy fanetretena, Jesosy zay ao anatin'ny olona, Jesosy efa nanatona ny olona fa tsy ny olona no mitotototo mandeha mitady an' Jesosy, ho adin'ny olona zany zany rehefa akaiky ny farany satria be loatra ireo karazam-pivavahana zay hitranga anala ny olona amin'ny finoana tena izy. Ary io hitatsika fa na am'izao andro ianantsika izao range, hitatsika am'izao andro ianantsika izao fa na ny fivavahana aza niovy, raha miteny ankapobeny, miteny amin'ny lafiny sosiolojika fotsiny tsika dia mahita fa na ny fivavahana aza nge miovy, ny fivavahana nanova an'izao tontolo zao, ny fivavahana nanova ny fiarahamonina, hitatsika zany, fa izao koa nefany raha mijeritsika de ny fivavahana koa dia novan'ny fiarahamonina. Ny fivavahana miteny ny fivavahana religion amin'ny ankapobeny eto de izao ny fivavahana nanova izao tontolo zao, nanova ny fiarahamonina, fa raha mijery koa tsika de izao ny fiarahamonina koa nanova lay fivavahana. Raha ohatra ka mijery hoe fivavahana atao hoe roa telo lehibe eto ambonin'ny tany tsika nde ataontsika ohatra hoe ny fivavahana silamo, raha ny fivavahana silamo zay ny tany amin'ny 6e siècle, 6e 7e siècle zay ary teorianan'i Kristy de fivavahana tsotra nge zany fivavahana silamo zany, voatapitra moa zao ny Ramadan, andro vitsivitsy zay, fa raha ohatra ka mijery ho an'ireo ataontsika hoe mpampianatra ny tantaram-pivavahana de mahafantatra tsara fa zany fivavahana silamo zany nge fivavahana ny olona tsotra, ireo bédouin, ireo tambanivohatra, ireo mpiandry ondry, ireo nomade, ireo olo tsotra
tamin'ny faritra araby iny no nipoira ny vavahana silamo zany hoe fivavahana tsotra be tsy fivavahany ataotsika hoe ohatran'izao endriny zao fa niova io fivavahana io rehefa tena jerevanao raha tena mamaky tsara ny koranina ianao raha tena mamaky tsara ny koranina dia ahita fa tsy vavahana silamo ange tsy vavahana ankerisetra sy marina fa mitovy amin'ny vavahana jiosiany izy hoe maso olo maso vavahana tsy mino ny Jesoa mazava ho azy dika zany fivavahana mifanohitra amin'ny vavahana mifanohitra amin'ny finoana kristiana saingy zao raha miresaka azy amy religion azy tsika dia fivavahana ataotsika hoe tsy de ny tena fivavahana novan'ny fiarahamonina novan'ny fiarahamonina izy fa novan'ny fiarahamonina koa lasa rehefa nianakarena tsinona niarany ny arabo satria niroborobo be ny pétrole sy ny takizany ny pétrodollara sy ny takizany dia nanjary nanova n'lay fivavahana koa lay toetsainy lay arenan'lay firenena zay nipoiran'lay fivavahana de nanjary lasa materialista be lay mpivavaka ao anatin'lay fivavahana ny akabeaza sanatria tsy emy tsara sika fa nanaky tao anatin'ny fiarahamonina lasa tsy azonao eritreretina mihitsy raha ohatra ka io mahometa zay nanorona lay fivavahana tsy nieritreritra mihitsy hoe anana moske ngeza be tahaka ny tany any Dubai na any Abu Dhabi na tahaka zany hoe zavatra vita amy volamena sy de manjary lasa materialista lasa nisy fitiavana karenana tahaka zany ary na de ny fomba fijery lay paradisa aza de manjary lasa lafin'ny materiel no paradisa satria zay lay resantsika hoe nanova ny fiarahamonina izy saingy novany lay fiarahamonina lay arena be nipotra tamin'ny alalan'ny pétrodollara io moa tsy ny vavahana silamy fa na vavahana kristianina akory ange fantatsika rehetra fa anelanelan'ny taona fahazato na ataovy hoe taona 500 ka hatramin'ny taona 317 et 2000 ans dia nenjehina ange vavahana kristianina vavahana kristianina ange tany ambolohany ohatry zany any tsotra be Jesoa ange tsy hoe tonga tamikery tamin'ny arena fa Jesoa ange mpandrafitra ny ray aman-dreniny teraka tao an-tranombe zany hoe fivavahana tsotra fivavahana ataotsika hoe tsy manana atasha tsy manana fifikirana ty am'izao tontolo zao fa rehefa tonga fivavaha-panjakana tonga fivavahan'ny amperora tonga fivavahan'ny olona ambony ny filôzofy ny manam-pahaizana ny manamboninahitra ny mpitondra lay fivavahana kristianina de niova de lasa niova lasa nanao compromission mihitsy ary hitatsika amin'ny vanim-potoana ny moyen âge ray amanontolo manomboka natao hoe moyen âge de manomboka ty amin'ny taona 3 taona na 300 fahenina eo dia hitatsika fa lasa nanao compromission izy araka zany lay fivavahana hitatsika vavahana kristianina zany ary dia nanjary lasa niady fahefana niady voninahitra tamin'ny amperora sy ny tahaka zany hoe nanova izy zao tontolo zao ny vavahana kristianina ny filazantsara fa izao ny fiangonana koa dia novan'ny fiarahamonina ny zavatra niova koa tao anatin'ny fiarahamonina mijery zany tsika tsy amy lafiny teolojika loatra fa amy lafiny sosiolojia ataovy hoe na ny boudisme koa raha ange tahaka zany any ny boudisme ange na ny hindoisme na ny tahaka zany izay amin'iny faritra ataovy hoe Azia iny vavahana tsotra nge ny ascetisme nge fantatsika zany confucianisme zany zavatra olona tsotra be raha makany Tibet anao de mahita ny fahatsorany io zany moine tibetain zany tsy olona tsy tia rendrarendra fa raha makany Chine anao zao na ataovy hoe makany amin'iny Azia iny dia mahita hoe lasa niova koa lay fivavahana nanova ny fiarahamonina izy fa nisy fotoana dia lasa tafiditra tao anatin'lay toe-panahy koa lay lafiny materiel ohatsika manao hoe amin'ny andro farana dia hienjera avokoa zay rehetra ny tompon'ny olona ivelan'i Jesoa ho avy Jesoa lay hiteny hoe hitsara ny velona sy ny maty dia hitsara koa reo sampy isan-karazany natakalon'ny olona an'Andriamanitra ary daraboka avokoa zay le hoe hiraraka ny kintana hiraraka ny volana satria hiraraka reo sampy rehetra zay tetỳ ambany masoandro ho tsara in'Andriamanitra satria natakalon'ny olona an'Andriamanitra
Otsika mana hoe tsy de tena amy lafiny dimension cosmika ihany ijerena azy na amy lafiny hoe fa jerena koa amy dimension spirituelle hoe rehefa ho avy ny tompo de zao rehefa akaiky io tompo io de zao ia maro ny karaza-pivavahana isy mpisantoka isan-karazany tsy hoe iena ny fitiavan'ny olonan'Andriamanitra fa isy etaetara amy faritra sasany isy ipoitra mety karazana etaeta-pivavahana saingy zao isy taonany olona hiala amin'Andriamanitra zany ange tsy de am'izao vanim-potoana iainantsika am'izao taonjato iainantsika zao de efa hitatsika karaza-pivavahana sanatria tsy tsy hitsaritsika fa mijery amin'ny solomaso ny fanetretena hoe aiza ho aiza moa amy fiavian'ny tompontsika zao de miara-miaiky tsika fa efa ao anatin'lay ao anatin'izany vanim-potoana zany satria efa betsaka ny andrenesantsika amin'ny hoe aty Kristy za Jesoa andrenesantsika zany eran-tany amy tambajotra isan-karazany de hitantsika hoe misy olona mihamivavaka saingy misy karaza-pivavahana maro zay mampiala ny olona amin'Andriamanitra misy sampy isan-karazany zay mampiala ny olona amin'Andriamanitra fa ny farany zay hitatsika am'ty matetika efatra amby roapolo ty Lazara Mofonena de zao lay dimension ataotsika hoe communautaire zany hoe io fiavian'ny tompo dia lafiny maro atsika ny hijerena azy fa rehefa akaiky ny tompo tsy hoe ny zavaboary ihany de anambarany fa akaiky ny tompo izongozona isy rorontany isy valanaretina isy fikorontanany toetrandro zany mo hitatsika raha mahita io dia na koa hoe isy fampianaran-diso isy fialana amin'Andriamanitra isy fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra isy fanivaivana ny fiangonana sy ny fahamasinan'Andriamanitra tsy firarahina intsony ny zava-panahy hitrangy zany fa lafiny fahatelo de zao lafiny communautaire zany hoe iarava ny ataotsika hoe ny valeur communautaire zany hoe rehefa akaiky ny tompo de zao iarava lay natsotsika hoe fiainana nantsony hoe communauté tsisy intsony zany rehefa akaiky ny tompo tsisy io tenen'ny tompo anao hoe ny ankonan'ny olona ihany ny fahavalony ary isy raha ny fianakaviana dia anolotra ny fianakaviana ho tsaraina ny fianakaviana dia anolotra ny rahalahy no vonoina ho tsaraina zany hoe orava lay valeur lay sotoavim-pianakaviana orava ary inona moa no mamatotra ny antsony hoe communauté inona moa no mampifamatotra ny antsony hoe communauté ny fitiavana mampifamatotra ny antsony hoe communauté amitsika kristianina mazava ho azy fa raha ohatra ka communauté amy lafiny anthropologie na ohatrany de zavatra fa mampifamatotra azy mety ny fiaviana mety ny soiombonana fa raha amitsika kristianina inona moa no simenitra mampifandray ny communauté ny fitiavana ary dia tonga rehefa akaiky ny tompo de zao orava tsy isy tsony ny fitiavana anatin'ny communauté io zany hoe famantarana ahitanao zany fa hoe efa akaiky ny tompo de zao iarava lay fitiavana ny communauté ao anatin'ny olombelona ary hitatsika zany mety hoe iarava ny fiainam-pianakaviana tsy miraharaha fiainam-pianakaviana intsony tsy siasina intsony zany hoe fiainam-pianakaviana zany valeur na famille de fianakaviana tsy siraisina intsony zany hitatsika ke zany hitatsika amy Facebook ndraindray ny fahavetavetana ray be manolana zafikely sanatria ray mpianakaviana manolana zanaka reny manary zanaka be dehibe zany hoe ilay rava lay simenitra mampifandraina antsony hoe communauté dia izay le hoe marika ahafantarana ho Jesoa fa efa eo ambaravarana izy efa am'izany epoka zany tsika zany zao hoe tsy siasina intsony ny fifankatiava-piarahamonina mifanaratsy mititena mifamono hitatsika mifanindronantsy mifampitory tsy siasina intsony lay tsisy fitiavana intsony am'ilay antsona hoe communauté tsisy tsy hoe tsy fanajana fotsiny fa tena tsisy fitiavana mihitsy de hitatsika fa efa zany ny zavatra mitranga lasa karazan-drazana artificiel zany hoe endrikendriky ivelany sy amboamboarina sisy lay communauté ny lalàna sisany miazo anazy hoe ny lalàna ny mahatonga manaja anao fa raha ohatra ka tsisy lalàna de zao mety tena ny kastanana anao mihitsy zany hoe efa tsy atsony lay fitiavana raha ao ny fitiavana de zao tokony ho amboniny lalàna ny fitiavana hoe na tsisy lalàna ary de zao za manaja anao za mikarakara anao za manositra anao za tia anao satria olombelona tahaka ianao satria anao
satria anao mampalahelo satria rehefa misy le fitiavana de tokony ho any amboniny le tokony tsy de tena hoe ilaina loatra ilaina le lalàna fa tokony ho ambony kokoa tokony miariary kokoa ny asan'lay fitiavana no ny asan'lay lalàna saingy zao efa tsisy tsony lay fitiavana tazantsika zany ao anatin'ny communauté dia manjary lasa inona ny manjaka ny lalàna tsy hoe tsy ilaina ny lalàna fa tsy maintsy vao mainka enjanona mahafiary ny lalàna satria raha tsisy lay lalàna de zao mifamono mifakahala tsy mifampianatra itsony ary mety ho misy herisetra de zay nefa rano matokana itenen'ny Jesosy hoe vokatra de zao hitatra zay ka isy firenena amely firenena isy ady atrano isy korotana satria ho foana lay fitiavana tsy isy tsony lay fitiavana ao anatin'lay communauté rehefa tonga zay rehetray de tonga ny faranao Jesosy afaka malala inona no afatra miambena satria efa akaiky ny farany miambena fa efa akaiky ny farany ary raha tonga ny farany aiza no misy ianao ao am' Jesosy ivelan'i Jesosy tsisy afa-tsy sy raha ihany ny lalana de na ao am' Jesosy na tsy ao am' Jesosy ianao moa efa ao am' Jesosy satria anao mpino de tany mafy zay anananao mba tsy hisiaka ny satrom-boninahitra ao ary maharita amin'ny finoana ivavaksika tompo ao amin'ny soranao zahay noho ny amin'ny soratra ao masina izay manokatra ny masom-panahinay atsiavo fa ho avy ianao hitsara ny velona sy ny maty ary asehonao reo zavatra hitranga melony ny atongavanao akaiky ny fotoana atongavanao fikorotana ny tontolo iainana fikorotana ny fitrangan-javatra maro amin'ny ivon'izao tontolo zao orohorotany valana retina isy koa ny faharavan'ny fifankatiavana ny fiara-piarahamonina fivavahan'ny sotoavina mampifandray ny mpiarabelona ary indrindra raha faranao ny teninao zay fa isy ny fampianaran-diso isy ny Kristy sandoka isy ny ampialanay amin'ny finoanao ataovy miambina an'izay tompo satria ankehitrinina izany fa tsy ho avy ihany de ataovy miambina zahay ataovy maharitra amin'ny fanomponanao ataovy mahay miazona ny sotoavin'ny fiombolona sy ny fifankatiavana ataovy mahay miambina miazona ny finoananao Jesosy ary indrindra ataovy mahatoky fandriamanitra mitondra ny fiainana ianao de taio tompo ity tontolo andronay ity manjaka tomponay ny fitiavana anao ny fifaliana ny fanantenana aza mahafona masaraka anay ianao Jesosy mitoera ny tokantranonay sy ny asanay tsirairay avy amen